Timoty faharoa toko fahaefatra. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoriana ny teny, mazotoa, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mampirisia, mananara mafy amin'ny faripo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilemy, fa ankidihidy sofina izy, dia hamorom-pampianatra ho azy araka ny filàny. Ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy, ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa mahonoana tena kosa ianao amin'ny zavatra rehetra. Miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa izao dia efa atolotra ho fanatitra, ahidina sahady, ary efa mba akaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatramin'izao dia tahirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny Tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro izay. Ary tsy ho ahy ihany, fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Ataovy izay ahatongavanao aingana aty amiko. Fa efa nandao ahy i Demasy noho ny fitiavan'izao fiainana izao, dia lasa nakany Tesalonika izy. I Kreska dia nakany Galasia, i Titosy dia nakany Dalmasia. I Lioka ihany no ato amiko. Alao i Marka, ka ento miaraka aminao fa mahasoa ahy amin'ny fanompony izy. I Tikiko dia nirahiko ho any Efesosy. Ilay akanjo be navelako tany Troasy tao amin'ny Karpo dia ento, raha mankaty ianao. Ento koa ny boky, indrindra fa ireo boky oditra. I Aleksandra, mpanefy varahina, dia nanisy ratsy ahy be loatra. Ny Tompo hamaly azy araka ny asany. Tandreminao ihany izy iny, fa nanohitra fatratra ny teninay. Tamin'ny nandaharako voalohany analatsiny ny tenako, dia tsy nisy nomba ahy, fa nandao ahy avokoa izy rehetra, mba tsy hisaina ho elona anie izany. Nitsangana teo anilako anefa ny Tompo, ka nampahery ahy mba ho tanteraka tokoa amin'ny ataoko ny fitorian-teny, ary mba ho reny jentilisa rehetra izany. Ary izao dia novonjena teo ambavan'ny ona. Ny Tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra, ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakana any an-danitra. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Velomany amin'ny Prisila sy Akoila mba amin'ny ankonan'i Onisiforosy. Nitoetra tany Korinto i Erasto, fa i Trofimo dia nilaozako tany Milento satria narary izy. Ataovy izay ahatongavana aty alohan'ny ririnina. Manao velomanao i Eubolo, i Poda, i Lino ary Klaudia mba amin'ny rahalahy rehetra. Momba ny fanahinao anie ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana.